Pejim-baovao afantanteraka kosa saindray dia amin'ity taona 2024 ity dia ny pasteur Endor Modeste indray no mitarika ny filan-kevitry ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM izany. Nandritra ny fanompom-pivavahana no tanterahina omaly tetsy amin'ny katedraly Analakely no nanatanterahany ny famindrandrara teo aminy sy ny mpitandrina Lala Rasendrahasina. Nitotsaina omaly teny amin'ny FJKM Analakely nandritra ny fanompom-pivavahana iratsam-pinoana ny famindram-pahefana teo amin'ny filoham-piangonana Rotonta dia ny filohan'ny FFKM teo aloha ny pasteur Rasendrahasina Lala avy amin'ny FJKM sy ny filoha vaovao ny pasteur Rakoto Endor Modeste avy amin'ny FLM. Fotoana nahafahana nametraka ny lahara-pamehan'ny FFKM ihany koa amin'ity taona 2024 ity izao fotoam-pivavahana izao. Ny komity fobe FFKM tany Maloro dia nanapa-kevitra fa hiverina hibanjina misy koa ny ecumenisme amin'izay FFKM fa somary rona tany lafy fiainam-pirenena be loatra talohan'izany. Ho foana amin'ny volana martsa ho avy izao ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM. Etsy andanin'izany tsy karitra tato ato fa nahato vonjomaika ny fampihavanam-pirenena. Manana ny heviny ny filoha vaovaon'ny FFKM ny pasteur Rakoto Endor Modeste mikasika ny toetra raha-pirenena. Mbola ivory zay dia ho teo ny atao mbola mivory zay vao atao fa sy raha hoe olona rery akory manao azy io. Mety ho fandraisana zarana miaraka amin'ny FFM satria tsangana amin'ny teny tena FFM. Ka izy zany mbola ivory dia ho teo ny endriky ny sivifolo fa dingana fampihavanana lavalava zany. Rehefa mivory zay dia hoeninareo sy raha hafa. Hoy zany dingana dia tena misesy fampihavanana zany nga ataonareo dia vita misesy mandra-pahatongan'ny tena figadonana. Efa nilaza ny FFKM fa aleo tena tanteraka manomboka izao eo amin'ny fitantanan'izany fampihavanam-pirenena zany.